faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny matao-tagasy ny tenako androany isika dia nderesadresaka indray toy ny mahazatra trano moa fa mitina mbaovao fa amin'ity indray mitoraka ity dia vaovao malaza eran-tany indray no matamatesantsika anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia azo dindro manao commentaire ambanin'ity vidéo-ntsika ity mba fahana mandravina ny hevitra rehetreny hanaovantsika vidéo manaraka eo azo dindro toraka zany ihany koa amin'ny lakeny vidéo-ntsika ary azo dindro hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefnamsisy tao matao-tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandery isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary araka nefa natsipaka hatrany ampiandohana moa dia vaovao malaza eran-tany no matamatesantsika anatin'ity vidéo ity ka horesantsika am'izany ny vaovao malaza any Islandy any amin'izao fotoana izao raha ny vaovao voarinay dia fantatra fa ity Islandy ity no firenena isan'ny tena lafatra indrindra maneran-tany raha ny zava-misy any an-toerana no resahana marina fa tsy andoavam-bola ny fianarana sy ny fitsaboana any Islandy ary izy no firenena milamina indrindra maneran-tany noho izany dia tsy misy mpitandro filaminana sy dahalo any an-toerana avoroa heny ny isan'ny mponina ny isan'ny mpizahatany izay tonga any an-toerana satria tena manintona olona maro tokoa izany Islandy izany tsy mbola nisy teto tantaran'izao tontolo izao izany hoe tanàna na firenena anankiray tsy misy mpitandro filaminana izany ka milamina dia milamina toy ny Islandy ny tanàna na ny firenena anankiray matoa milamina toy izao ny Islandy amin'izany tsy fisiany mpitandro filaminana izany midika izany fa ny mpitondra any an-toerana dia tena mahay mitantana tokoa ary ny vahoaka any an-toerana ihany koa dia isany olona tena manara-dalàna sy discipliné ary mahay miaina ao anatin'ny fiarahamonina izany hoe mahay mifanaja sy samy mahafehy ny tenany ny tsirairay fa tsy miandry andrasan'ny mpitandro filaminana vo hafehtena amin'izay zavatra tokony sy tsy tokony hatao izay tsy neo milafy ny fandriam-pahalemana ihany sy ny fahaiza-miaina ny mponina no mampilamina an'izany Islandy izany fa vao marina tokoa fa Islandy isan'ny firenena tsy ao anatin'izany fahantrahana izany ka noho izany dia tsy misy an'izany katramizany mihitsy amin'izany Islandy izany hoe ohatran'ny paradisa kely mihitsy izany Islandy izany raha ny zava-misy any an-toerana no asiana resaka sy asiana jeritodika sy jerimaso akaiky ka ny fantenena mipetraka an-tsainy be sy ny maro ary manoloana an'izany zava-misy any Islandy izany dia ny hoe mba ahoana ary ny Madagasikara raha toaka tsy asiana mpitandro filaminana mihitsiny moa ve tena hay iaina ao anatin'izany filaminana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiarahamonina izany tokoa ny malagasy satria manko ny zava-misy a Madagasikara dia na efa eo aza mpitandro filaminana sy ny basiny dia iny fa mbola mivangongo ihany ny asan-dahalo izay tsy voafehy mihitsy mandraky ty androany ary ny proof hita koa dia ny malagasy olona isany izay tsy mahazaka an'izany fahalalahana izany fa mila fefehezina vo ahafehtena ohatra zao ireny fako mivangongo eraky ny tanàna ireny tsy tsapany malagasy tsirairay mihitsy izany hoe tsy tokony aparitaka eran'ny tanàna ny fako ary na de fa eo aza ny dabampako izay apetraka isaky ny quartier dia mbola aleon'ireo mponina ihany ny manatsipitsipy ny fakony tsy ao anatin'izany dabampako izany ka noho izany tsy ny mpitondra no mahatonga ny Madagasikara lasa any aoriana raha eo amin'ny fampandrosoana sy ny tariny fa misy ny avy ao amin'ny vahoaka no mahatonga n'izany tsy fandrosoana izany satria na de miezaka ny tia hampandroso ara ny mpitondra fa ny vahoaka mihitsy arany tsy manana finiavana amin'izay handroso izay ka sarotra ny hampandroso any firenena anankiray raha ohatra ka ny vahoaka ao aminy mihitsy tsy manana finiavana amin'izay handroso izay fa mila baikibekona sy arahamaso ary mila mpitandro filaminana foana vo ahatsapany izany hoe fandriam-pahalemana sy hilamina izany ao anatin'ny vaovao ny ivelana hatrany dia eo amin'ny resaky ny fanatanjahantena injay no asiantsika resaka amin'ity indray mitoraka ity tsy ho hita eny ambony kianja mandritra ny fotoana lavalava i Melvin Adrien izay mpiandry tsatokaziny Barea de Madagasikara moa ny lehilahy izay fantatsika rehetra noho ny ratra izay nahazo azy teo minitra fahavalo nandritra ny lalao farany nataony niaraka tamin'ny ekipany dia voatery nandalo fandidina ny lehilahy vita soamantsara izany fandidina izany tamin'ny alahady 17 Desambra lasa teo ka noho izany dia tsy ho afaka hilalao baolina ao anatin'ny volana maromaro ity mpiandry tsatokaziny Barea de Madagasikara ity ka izay avy teo Madagasikara dia mirara fahasalamana ho azy enganeka mba ho vetivety dia ho sitrana soamantsara ny lehilahy ary ho afaka hiatrika ny lalaon'ny Barea izay ho ataony aorianan'izay rehefa avy ndresaka vaovao tany ivelany dia ndaondray raha ho resahana vaovao izay malaza any Madagasikara any amin'izao fotoana izao vaovao izay mahakasika ny jalin-drano amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny raha ny jalin-drano no sina resaka dia ny tapany atsimon'ny nosy iny no mahazo laharana voalohany amin'izany resaka jalin-drano izany ary mahatratra 700 hatramin'ny 900 ariary ny iray bidon izay 20 litatra tao Ambohidrapeto noho ny fahatapahany famatsin-drano andro maromaro tany an-toerana any Ambovimbe andro indray dia tsy mahagaga izany jalin-drano izany efa hatramin'ny ela amin'izao fotoana izao anefa dia 10 ariary ny rano iray bidon raha toa ka 100 ariary kosa ny ray zinga raha ny zava-misy tao amin'ny tsenan'ny Soatsifa androy santionany amin'ny faritra maromaro ahitana fahasarotana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio raha any Madagasikara ireo voalaza ireo izay raha tomboko lasy tomboko vavy hamarana ko ity vidéo-ntsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo-ntsika ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilekeny vidéo-ntsika ary manasitsika tanandro hatrany hiabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefina misesy tao matao-tagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa
atsika zay taloha koragna ny lamigny tatoato ndraiky anao nagnova raha nagnino amamane ae raha nagnino loatra mazaty atsika zay taloha koragna ny lamigny tatoato ndraiky anao nagnova raha nagnino amamane asiafagnajana zakoatrano avadiko tiako anjarine asiafagnajana dokazano fatoetrino tsy mamango voitsakitsakano isanandratsolay be tsy hoe tsy hitantegna izy fa voatery magnigny antegna ko tia karaha azonahody mafy aminakazalaha malahelo zaho voitsakitsakano isanandratsolay be tsy hoe tsy hitantegna izy fa voatery magnigny tsy hoe retsy mbady fa lovi famarentegna igny resy fitiavagna mafe amamane asiafagnajana zakoatrano avadiko tiako anjarine asiafagnajana dokazano fatoetrino tsy mamango amamane asiafagnajana zakoatrano avadiko tiako anjarine asiafagnajana dokazano fatoetrino tsy mamango asiafagnajana nero matosa mivolagna anao io mbola be fitiavako anao zay amamane asiafagnajana